Favaon'ny fitanterana indray kosa voatery apakatra ny sarandalana mampitony ny vohitra amin'ny faritra maro eto Madagasikara ny coopérative pitaterana nasionaly efatra hatramin'izao tokoa raha ny fanazavan'izy ireo tsy mbola nahavoaray ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireto coopérative ireto ary dia nisy ny fanambarana andraisany. Mieritreritra ny ampiakatra ny sarandalana 13 isanjato ireo coopérative pitaterana nasionaly misa efatra dia tsy amin'ny fahasankarana nosy zato Ambodivona, Ampasapito ary atao Mandinika. Nisy ny fanambarana mikasika izay ary natao tetsy anosy zato na ahafahan'ireo filohana coopérative nitondra fanazavana mikasika izany fampiakarana sarandalana izany. Ampiarana ny vérité du prix dia nivory izahay coopérative rehetra zany filohan'ny coopérative rehetra ato amin'ny national amin'ny tompim-piantsoana anankiefatra eto amin'ny Antananarivo nanapa-kevitra fa ampiakatra 13 isanjato ny sarandalana izay nitapana tamin'ny 2010 zany hoe raha tsy teny ohatra fotsiny zay ohatra hoe ny zotra kiray raha ohatra ka sarandalana 5,4 alina dia ho lasa eo amin'ny 2,5 alina zay aloha ny ohatra zany zay no manome an'le données 13 isanjato. Io 13 isanjato dia ara-teknika ara-dalàna mihitsy amin'ny pourcentage ny vidy solika vidin'ny kojakoja fanolo amin'ny sarany mpandrarana na ny mpiasan'ny birao rehetrarehetra eny amin'ny tompim-piantsonana amin'ny fandrarana ny asa pitaterana. Manaraka an'izay koa zany dia efa nijerenay koa hoe mba hitsindrovana ny mpandeha ary indrindrindra koa mazava ho azy koa fa ho an'ny mpandrarana ny mpitatitra dia hitsindrovana ny mpitatitra ihany koa mba tsy hahafatiny reny tsy hahafatiny zanany. Manaraka an'izay koa zany dia mazava ho azy fa nisy ny fiakarana rehetra tamin'ny lafiny rehetra na ny ataontsika hoe ny resaka patentenay fotsiny ny assurance dia nisy fisondrotany daholo zany. Ary eto zany manamafy izahay fa tamin'ny 2010 mandra-pahatonga an'izao androandroany nijerenay fampiakarana ny sarandalana zao dia niakatra indimy ny viditsolika fa dia nandefitra izahay raha mbola misy ny azo zany nametrana hoe fitsindrovana ny vahoaka malagasy na ny mpandrifanay. Isan'ny fanazavana nentin'ny coopérative nasionaly ihany koa ny tsy fahazoan'izy ireo fanampiana rabola na subvention avy amin'ny fitondram-panjakana sahala amin'ireo coopérative pitaterana miasa eto Antananarivo. Afaka 12 andro aoriana nanaovana izao fanambarana izao no mieritreritra ny roso amin'ny fampiakarana sarandalana ireo coopérative pitaterana misana ny zotra nasionaly.